Tsy mitombina ny filazana fa nisy diso ny laza adina roa tamin'ny fanadinana baccalauréat teo dia ny tamin'ny matematika sy ny fizika chimie anisokady CD ary OSE hoy ny ministeran'ny fampianarana ambony. Honohony sy tsao fotsiny izany hoy ny loharanom-baovao eo anivon'ny ministera raha nanontaniana. Mpampianatra mpitsara fizika chimie iray no nanambara fa nisy antotanisa tsy ampy tamin'ireo laza adina sady tsy ampy fanamarinana. Mpanao fitokonana iray no naratra nandritra ny hetsika izay nataon'ny mpianatry ny sekoly politeknika Vodivorona androany maraina. Raha ny filazan'ny filohan'ny mpianatra Stefano Aristide Azalalaina dia vokatry ny fanampazana grenady mankarenina nataon'ny mpitandro filaminana ny ratra nahazo ity mpianatra ity. Nandahy izany kosa nefa ny teo anivon'ny zandarmaria izay nanamarika fa vokatry ny toraka nataon'olon-kafa no nitarika ny faharatrana. Nanambara ihany koa ireo mpitandro filaminana fa hanao ny fanadihadiana hikarohana ny olona na havanina izany. Efa nentina eny amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona HCR Ampefilo kosa ilay maratra. Raha tsy haivina dia efa nanomboka ny alatsinainy teo no nisy fietsiketsehana nataon'ireo mpianatra teny Vodivorona ho fitakiana ny vatsim-pianarana. Taoriny Guinée-Bissau dia nisidina ny azo an'i Angola ny filoha Andry Rajoelina. Omaly no nigadina tany an-toerana izy. Anamafy ny fifandraisana ara-diplomatika sy fiara-miasa eo amin'ny Angola sy Madagasikara izay fosiny tamin'ny 9 Jolay lasa teo moa no tanjona amin'ity fionana ity. Isy anio alakamisy ny fionan'ny filoha Rotonta anatanterahana ny fanaovatso ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny sehatra isan-karazany anisan'izany ny akoranafo sy angovo. Isy fitsidihana ozinina fanodinana solitany koa mandritra ny fandalovana any. Mihoatra ny iray hetsy ireo mpitsidika ny toeram-pialamboly Miami ao Toamasina raha nitatitra ny sekretariam-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana tao anatin'ny iray volana sy tapany sokafan'ity toerana ity. Mpitsidika iray tapitrisa ao anatin'ny herintaona no kendrena raha ny nambaran'ity departemanta ity izay hiteraka loharanom-bola ho an'ny tanànan'ny Toamasina. Mandoa sara-pidirana R500 izay tonga hitsidika ity toerana ity ho fandraisana anjara amin'ny fampandehanana sy fikojakojana ny Miami. Nangataka ny hanaovana ny lalao ionan'i Madagasikara amin'ny Comore ho an'ny andro faharoa ny fifantsanana ho fiadinan'ny amboaran'ny Afrika 2024 any Tunisia ny mpanazatra ny Bare Romuald Roro Rakotondrabe ny mba tsy hampanano sarotra ny fivezivezena no antony fangatahana io raha ny fanazavan'ny Roro satria vao avy iona amin'ny voromahery Carthage Tunisiana mihitsy ny Baren'i Madagasikara amin'ny fotoana io. Raha ny 5 Septambra no ifanandry ny Madagasikara sy Tunisia dia ny 6 Septambra kosa no dady voafaritra ionan'i Madagasikara sy Comore. Noho ny tsy mbola nahazahoan'ny kianjan'ny Bahare Mahamasina ny fankatoavana avy amin'ny Confédération africaine baolina kitra dia tsy maintsy mitady kianja hafandraisana ireo mpifanandrina amin'ny Madagasikara.